Ia amin'ny fifaliana lehibe indray ry havana no iara-panantsika rehetrarehetra izay miaraka aminay eto foana ato anatin'ny fampianarana hianatra zavatra vaovao tsika androany dia mianona ny fiadanantoko amintsika rehetrarehetra fa mialohan'izay aloha dia hivavaka tsika amin'ity androany ity. Jesosy eo misaotra anao zay amin'izao fotoana izao ahafahanay mbola mitombo amin'ny fahalalana ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra ary ampianary foana zay Jesosy hanompo anao hafantatra ny sitraponao Andriamanitra mba hahatonga anay tena hanompo anao amin'ny fahamarinana Jesosy ary hankasitrahanao ny fanatitra izay atolotrayanao, ny vavaka izay ataonay sy ny fanompoana izay ataonay dia hankasitraka an'izany ianao satria araka ny sitraponao Andriamanitra no hanompoana ianao. Dia matoky fanamasina fa hiteninao na dia eto amiko na ny amin'ny olona rehetra izay mandresy ity fampianarana ity. Jesosy dia hamangy ny fon'ny olona tsirairay avy ianao mba hanirany anatin'ny fon'ny olona ny ezany teny izany ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Misaotra indrindra Jesosy. Amen. Androany tsika ry havana dia misy indray moa ny fampianarana vaovao izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izahao ny tenako mampionona ara-kodin-tsalama hitondra an'izany fampianarana izany ho antsika. Toy ny fampianarana izay efa hitantsika foana hatramin'izay efa maro be ireo fampianarana baiboly izay efa nozaraina fa mbola mitohy foantsika ao anatin'izany androany. Toy ny fampianarana krismasy na Noël no ianarantsika androany. Efa nisy izay fampianarana izay fa fenoina satria mbola hita ihany hoe tsy ampy ny fanazavana, mbola nisy zavatra tsy ampy nameno an'izay fampianarana izay dia androany izany no tohizantsika izay fampianarana izay. Tao anatin'ny fampianarana voalohany moa tsika izay efa nahare dia hitantsika tao fa tsy efa notenentsika fa tsy 25 desambra mihitsy ny fotoana naterahan'i Jesosy ary efa nopotifotsika izany ara-baiboly tamin'ny tenenantsika hoe ny mpiandriondry dia nivoaka nandritry ny alina tamin'ny fotoana io izay naterahan'i Jesosy io ary tao anatin'ny fotoana maitsoahitra mazava ho azy satria tsy andro mangatsika be ao anatin'ny 25 desambra mihitsy no isy mpiandriondry eny am-Pinanambilona eny an-tsaha azafady. Dia mazava ho azy izany fa tsy mitombona aloha ilay 25 desambra sahady fa mbola misy pirofo ihany koa mbola ho anampitsika an'izay fanazavana izay hiditra zavatra avy tsika rehefa avy eo. Fa pirofo anankiray ihany koa tenenantsika mana-pirofo fa tsy 25 desambra mihitsy Jesosy niteraka dia jerentsika ange ohatra ny Luka 2:2-7. Luka 2:2-7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary niteraka ny lamatoany izy dia nodidin'ny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona mba tsy nisy ny toerany fa tsy nisy ny toerany tany an-tranom-bahiny. Teto efa fantatsika foana ny tantara fa nandeha Josefa sy Maria niakatra any Betlehema izy handeha hisoram-panambadiana. Hisoram-panambadiana ny akaran-tany satria avy any ny fiaviany. Dia rehefa tonga tany izy moa dia tany niteraky Maria. Dia voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe tsy nisy ny toerany tao amin'ny tranom-bahiny. Inona moa izany tranom-bahiny izany? Fantatsika rehetrarehetra hôtel izany toerana fitobian'ny olona ohatra fotsiny izao raha misy olona izao mandeha manao vakansy any Majunga ohatra. Dia rehefa tonga ny période-ny vakansy, grande vakansy ireny dia tena sahirana ianao mitady hôtel toerana. Indraindray ary tsy maintsy mamandrika mialoha be satria mba azahoanao hôtel dia mamandrika ianao satria fotoanany vakansy. Dia ohatr'izay mihitsy izany ity vaninandro ity. Ny tsara ho fantatsika ny jiosy ny zanak'Israely dia intelo isan-taona intelo tamin'izany fotoana izany no miakatra ao a Jerosalema. Intelo dia tsy isan-taona ny indroa ny tena isan-taona fa ny indray mandeha dia isaky ny fito taona. Inona avy ireo intelo ireo? Ny voalohany dia ny fetin'ny Paska izay manodididina ny volana Marsa sy Avril efa ny anarantsika ny mahakasika ny Paska. Efa nisy fampianarana momba an'izay. Hitantsika tsara fa ny Paska eo foana Marsa sy Avril. Dia ny fety faharoa dia ny Pentecoste izay manodidina ny volana Juin eo ary ny fahatelo dia ny fetin'ny taberna kely any amin'ny volana Septambra eo foana. Dia ny fetin'ny Paska tsy iray andro tamin'ny hatramin'izao izany moa ny fetin'ny Paska tsy iray andro fa 7 andro. Misy ny andro firavoravoana ny Paska izay maharitra 7 andro. Dia rehefa tonga izany ny fetin'io Paska io dia miakatra ao Jerosalema daholo ny jiosy rehetra manodidina ny tanàna
ohatran'ny olona rehetra ohatran'ny hoe ny silamo zao miakatra ny makany Alamaika izy. Fa ny jiosy indray zany miakatra ny Jerosalema daholo mihitsy ny mamonjy ny tempolin'ny Jerosalema daholo ny jiosy manodidina rehetra rehefa tonga ireo fety ireo. Dia mazava ho azy fa rehefa tonga zany io fety io dia feno ny trano fandrimba iny satria ao anatin'ny fotoana fankalazana fety. Dia eto zany tsika afaka mahita hoe tsy nisy fetin'ny jiosy mihitsy volana desambra. Tena tsy nisy tsy ny jiosy zany tsy mbola nanana fety volana desambra zany fa volana mars avril eo Pasika, volana juin eo Pentecoste ary volana septembre ny fetin'ny Tabernakely. Noho izany zany raha lazaina fa feno ny fandrimba iny dia tao anatin'ireo zany tokony tao anatin'ireo zany no fahaterahan'i Jesosy na teo amin'ny fotoanany manodidina ny Pasika na teo amin'ny fotoana manodidina ny fetin'ny Tabernakely satria ny Pentecoste koa ray andro ihany tsy dia tena hoe aharitra ny olona ao anatin'ny fandrimba iny zany satria ray andro ihany ny Pentecoste fa ireo zany nanodididina andreo. Dia misy moa ny milaza rehefa manadiady zany ny olona dia betsaka zany resy lahatra kokoa hoe manodididina mars avril eo satria eo koa ny fotoana maitso ahatra. Eo zany tena maitso ahatra be le printemps iny maitso ahatra be mihitsy dia tena mivoaka tokoa ny ondry mandeha mivoaka ny mpiandry io no mitondra ny ondriny makeny an-tsaha dia maharitra eny mihitsy mandritry ny mialina ny mpiandry ondry satria eo tena maitso tsara ny ahatra. Dia izay zany aloha no fandinihan'ny olona fa ny zavatra fehany zany dia izao tsy mitombona mihitsy na hojerena taky ny ahoana na hojerena porofo manahoana hoe 25 desambra no naterahan'i Jesosy. Tsy mitombona zany izay zavatra ary efa noteneniko moa tao anatin'ny fampianarana anankiray voalohany hoe tsy misy ao anaty baiboly mihitsy io daty io, tsisy ao io. Hianatra zavatra anankiray antsika dia momba ny sapin de Noël izay tafiditra tanteraka mihitsy ao anatin'ny fankalazana ny Noël. Izay Noël efa tenenina ihany koa fa hoe nampidirina ny hoe fahaterahan'i Jesosy. Dia efa nijerentsika tamin'ny voalohany moa fa tany amin'ny fampidirana ny Noël dia efa diso satria efa tsy 25 desambra ilay fety fa nampidirina ary etsika dia mbola hijerindray ny fahamarinana hoe taiza moa ny andohan'ny sapin de Noël na ny hazo Noely. Dia mila fantaritsika izany zavatra izany satria ny antony dia izao tsika zany kristianina. Dia rehefa kristianina tsika dia manara-dian'i Kristy nefa dia ny baiboly no nomeny Kristy. Ny silamo zao manana ny Coran izy, iny no nomeny profetiny anazy dia manaraka an'iny izy atsakany sy andavany ary iny no alalininy. Tsy mijery boky hafa izy hoe nysorataniza fa izay ao anatin'iny dia iny no arahany atsakany sy andavany. Dia tsika kristianina ihany koa dia tokony tena ohatran'izany satria tsika dia nomenan'ny baiboly dia manaraka an'iny atsakany sy andavany. Izay no maha-kristianina tsika. Raha ohatra tsika ka tsy kristianina tsy maninona satria efa nisy foana ny zavatra hatramin'izay ny fety ny ainan'ny olona hatramin'izay amin'ny lafiny ivelan'ny maha-kristianina dia tsy maninona mihitsy zany fa raha miteny kosa tsika fa kristianina dia mpanara-dian'i Kristy ary rehefa mpanara-dian'i Kristy tsika dia ny baiboly no bazin'ny finoantsika rehetrarehetra. Dia izay mahatonga antsika mandinika androany. Hijery antsika androany momba ny hoe hazo Noely na ny sapin de Noël. Tantara aloha no meko satria tsy maintsy mijery tantara foana tsika rehefa mianatra zavatra ohatran'izao mba ahafahantsika mahafantatra ny fiandohan'le zavatra hoe taiza marina izy ity no miandoha. Dia rehefa vita ny lafiny ara-tantara dia hijery verset tsika rehefa avy eo. Fa ezahako fitinina moa ny fampianarana raha misy ny fanontaniana afaka mametraka fanontaniana ianareo. Fa fitiniko foana ny eto. Tany amin'ny taona efa niteneniko ihany izy ity tao anatin'ny fampianarana krismasy hoe ny fotoan'io fety io ny fetin'ny 24 desambra dia efa nisy hatrany amin'ny 200 taona no mihoatra tany talohan'i Jesosy. Dia efa nisy io fety io tany Perse izy io no netomboka. Dia fetin'ny fahaterahan'ny masoandro na le hoe mitra izay nijerentsika. Dia io fety io zany 24 desambra isaky ny 24 desambra dia manao an'io fety io ny olona tamin'izany fotoana izany izay ivelan'ny kristianina tsy jiosy tsy zanak'Israely fa ny jaintilisa
zay zany le izy hoe fête païenne zany izy io. De efa nankalaza an'io foana ny olona taloha. De tamin'izany fotoana izany ny olona tany amin'ny izany toerana rehetrarehetra nankalaza an'izany ny mpanandro zany. Mpanandro mihitsy moa le izy. Satria ny an-drareo ohatr'izay mihitsy hoe fomban-drazana dia mpanandro. Dia ny mpanandro tamin'izany rehefa manisa volana ry zareo dia ataony mifandraika amina anarana hazo ny anazy ny volana. Dia samy manana ny anarany daholo zany ohatra izao tsika izao miteny hoe janvier, février, mars, avril. Dia ny anazy ampifandraisina amina anarana hazo ny volana anankiray zany fantarina amin'ny alalana anarana hazo. Dia ny volana desambra zany rehefa tonga ny hiver, ny volana desambra dia nomariana tamin'ny épicéa. Hitanareo hoe ny hazo le ataon'ny olona hazo noely ireny, épicéa ny anaran'ireny. Dia rehefa tonga zany ny 24 desambra dia io hazo épicéa io no hanononany zareo an'io volana desambra io. Dia fetin'io zany io zany no manamarika ny volana desambra, épicéa. Dia rehefa ny fetsondry zareo an'io koa io hazo io dia hoe arbre de l'enfantement, arbre de l'enfantement na hoe hazo fiterahana. Zany rehefa fiantsondry zareo an'io hazo io. Dia tamin'izany fotoana izany rehefa haingony io hazo io satria manambara ihany koa hoe signe de vie na hoe symbole de vie. Dia na hoe andron'ny fahavelomana, ohatrohatr'izay ihany zany hoe andron'ny fiterahana na hoe fahavelomana indray ohatrany hoe fahaterahana indray satria nankalaza ny fahaterahan'ny masoandro zareo rehefa isaky ny 24 desambra io. Dia maka an'io hazo épicéa io ry zareo dia haingiona be, tena ravahana be mihitsy io hazo io. Dia tamin'izany fotoana izany nandravahana an'ireny hazo épicéa ireny tamin'izany dia ravahana amina voankazo, karazana voankazo paoma, orange, ohatr'izany. Dia voninkazo ihany koa asiana fleur zany, rose rehetrarehetra haingony io hazo io. Dia rehefa avy eo moa araka ny teniko anao teo hoe ny any mparitaka zany io fomba io. Ny mparitaka tonga hatrany amin'ny empire romain rehetrarehetra nianaka tany zany io fety io dia lasa nalaza be. Dia ny olona rehetrarehetra amin'izay ny jentilisa rehetra amin'izay saika nankalaza an'io fetin'ny 24 desambra io daholo io fetin'ny renaissance du soleil ozy izy ny zareo dia manaingo an'io hazo io. Tena efa fomba mihitsy zany tamin'izany maka hazo dia tapahana dia haingiona dia eo miodidina eo dia manao cadeau. Tena misy fanomezana mihitsy tamin'izany mifanasa ny olona dia tena fihinana be, tena sakafo be, tena fisotroana be mihitsy tamin'izany fotoana izany satria tena fety lehibe mihitsy zany izy io. Dia tena fihinanana, fifanomezana cadeau sy ny sisa dia miodidina eo amin'io hazo io ny olona tamin'izany satria mankalaza an'ilay dieu soleil zany ny olona. Dia rehefa tonga amin'izay taty aoriana tany amin'ny taona efa niteneniko tao anaty fampianarana krismasy izy ity ho an'izay efa naheno tamin'ny taona 300 taona mahery tany taorianan'i Jesosy amin'izay, tany amin'ny taona 350-360 après Jésus-Christ zany amin'izay dia nanomboka nitsangana ny fiangonana kristianina. Efa nianarantsika izay zavatra izay, fiangonana kristianina taorianan'ny apôstôly zany, taorianan'ny fanenjehana. Dia nitsangana amin'izay ny fiangonana kristianina voalohany dia ny fiangonana katolika. Dia io fety io nefa efa nalaza, efa tena nalaza be mihitsy zany, efa saika nankalaza an'io daholo ny jentilisa rehetra ankoatran'ny jiosy. Ny jiosy zany na ny zanak'Israely tsy nankalaza an'io fety io fa ny endry zareo dia ny fety kristianina foana no nankalazaina. Fa ny hafa firenena rehetra zany na nametraka an'io fety io tena ho zava-dehibe mihitsy. Dia rehefa nitsangana ny fiangonana efa nitenentsika teto dia nampidirin'ny fiangonana amin'izay tao anatin'ny culte ny krismasy satria zany ny tondrany an zareo tamin'izany zany dia hoe satria ny fetin'ny masoandro 24 desambra dia avy eo Jesosy koa nefa zany ohatrany hoe masoandro ihany koa, masoandro n'izao tontolo izao, lumière du monde, masoandro ny tany ny posaka Jesosy. Dia hoe tsy mampaninona mihitsy ara zany ny
mampiditra an'le fety ataontsika 24 décembre ihany 25 décembre ny le fety io nalaina zany le daty fankalazana fa natsofoka amin'izay hoe Jesosy niteraka tamin'io satria Jesosy ihany koa de masoandro zao tontolo zao. De rehefa nampidirina tao zay fety zay efa notenentsika de tsy nijanona teo fa nampidirina ihany koa le resaka hazo. Rehefa nandeha zany ny fampidirana ny krismasy tamin'izany fotoana zany de nampidirina aloha hoe 25 décembre teraka Jesosy de nanao culte amin'izay ry zareo nititrena isaky ny 25 décembre amin'izay hoe fahaterahan'le masoandro de Jesosy. Zay zany no tondrandry zareo an'le izy. De tamin'izany fotoana zany ny lamesa natao de hoe fahatsiarovana fotsiny an Jesosy fotsiny mihitsy. Mbola tsy nisy resaka hazo aloha tamin'ny voalohany fa hoe ampidirina fotsiny le 25 décembre alohany de Jesosy no tenenina ao anatin'le izy. Fa rehefa tonga taty amin'ny taona 700 amin'izay taty aorinan Jesosy zany de nanomboka teo amin'izay no nampidirana ny hazo Noely, hazo tao anatin'ny tempoly de no tenenina amin'izay tamin'izany fotoana zany hoe arbre de l'enfant Jésus. Zay zany no mitondra an'le anarana nentina amin'izay zany tamin'izany satria nasiana hazo tany amin'le fetin'ny masoandro, le renaissance du soleil, de nasiana hazo ihany koa naingiona tao anatin'ny fiangonana hoe hazon'i Jesosy Kristy zazakely no natondrain'zareo ny anarany. De tamin'izany moa nisy fifandraisan-dahatra be tao anatin'ny fiangonana de ny farany tafiditra somatsara tao anatin'ny fiangonana ilay resaka hazo Noely. De nanomboka teo amin'izay zany ny filazan'io hazo io de hoe arbre de l'enfant Jésus na hoe hazon'i Jesosy zazakely. Zay zany ny fiantsondry zareo an'io hazo io. De nanomboka teo amin'izay de lasa fomba amin'izay le izy isa-taona de isaky ny tonga ny 25 décembre de hoe teraka Jesosy de nampidirina amin'izay le hazo. Zavatra tiako tsindriana voalohany aloha zany de zao, mazava be zany fa tsy tany anaty baiboly mihitsy le zavatra no nalaina ary hitantsika tsara nareo nge raha ohatra manao recherche fotsiny zao nareo. Manao za zao abazina recherche no ampianarako anareo de recherche tena mari-potitra ny zavatra ampianarako anareo. Fa manaova nge nareo recherche de vao mijery fotsiny nareo ohatra zao hoe mitapena nareo zany ohatra hoe origine ny sapin na ohatra zany de mazava be misy foana hoe depuis 350 ans après Jésus-Christ na depuis zany hoe tsy hatramin'izay zany le izy fefa nisy hoe tamin'ny taona ohatra zao nanomboka niditra ty zavatra tamin'ny taona ohatra zao nanomboka niditra de mazava ho azy zany fa tsy tao anaty baiboly no sitomana an'le izy fa nisy taona tao nanomboka nampidirana an'le izy taty aorinan Jesosy vao niditra io zavatra io resaka fanompo-tsampy mihitsy moa zany izy tonga de mahitsy tsika de ohatran'izay. Rehefa taty aoriana moa de nitoy foana ny tantara satria de niany-paritaka foana io fomba io. De efa taty aoriana be amin'izay tamin'ny taona 1521 après Jésus-Christ zany mazava ho azy no tonga tao Alsace amin'izay io resaka sapin io. Tonga taty Europa amin'izay zany Alsace zany any amin'ny tapany avaratry Frantsa zany any akaiky ny Allemagne zany Alsace zany fantatritsika zany. De taony nanomboka amin'izay zany io resaka tonga taty Europa amin'izay ny resaka sapin sy ny resaka hoe hazo krismasy. Tany amin'ny taona 1521 zany izy no tononona amin'izay hoe hazo krismasy ny anarany. Tao Alsace ny andohan'izany tantara zany tamin'izany taona zany. Fanaovana nareo recherche mba hanampy anareo de ho fantatrareo ny marina. De rehefa tonga teo amin'izay de nanomboka tao Alsace de ny olona tao Allemagne zany no tena nanaparitaka nataoko hoe nampiroborobo be an'io resaka hazo Noely io. De ny olona tao be dia be mihitsy ny tonga de namboly an'io hazo io, le hazo nitenentsika teo le épicéa io zany nambolen'ny olona rehetrarehetra amin'izay tao Allemagne de tena naparitaka tena nezahana mihitsy zany naparitaka de teo amin'izay niantsona anazy hoe hazo krismasy na hoe hazo Noely. De rehefa tonga moa zany taty Europa ray manontolo de nanomboka niparitaka amin'izay maneran-tany io zavatra io. De tonga hatrany Afrika, tonga hatrany amin'ny rehetrarehetra, hatrany États-Unis, hatrany amin'ny rehetrarehetra de niditra moramora de tafapetraka somatsara ary de ankehitriny de lasa
fatao mihitsy ny hazo noely. Fantatsika tsara zany olona rehetra zao manao hazo noely daholo dia ohatr'izay. Ny zavatra tiako tenena zany dia zao, misy zavatra roa misaraka tsara mihitsy ny fomba païen na ny hoe fête païenne na ny hoe fety ny jantilisa sy ny hoe fety kristianina fanakamban'ireo zavatra ireo. Izay mahatezitra an'Andriamanitra, mampalahelo an'Andriamanitra satria Andriamanitra dia miteny hoe zaho irery ihany, izaho ny Jehovah Andriamanitrareo. Dia Andriamanitra tena saro-piaro amin'izany mihitsy hoe fetina jantilisa nampidirina tao anatin'ny fiangonana. Nefa ankehitriny dia tena sarotra be amin'ny olona intsony zany amin'izao ny anaiky ny fahamarinana hoe diso io zavatra io fa aza manao an'io raha kristianina. Sarotra amin'ny olona satria efa tafiditra lalina loatra, efa tafiditra fakany loatra izay zavatra izay. Izay ny momba ny tantara. Raha misy mbola tsy mazava aminareo dia afaka manao recherche nareo satria fitiniko ny eto dia hijery amin'izay ary tsika zao verset vitsivitsy moa zany mahakasika ny sapin tena ifitorantsika eto androany satria ny resaka krismasy efa somary voateny tao anatin'ny fampianarana anankiray ihany dia jery verset vitsivitsy jerentsika faminaniana ao amin'ny Jeremia toko fatelo Jeremia toko fatelo andiny fatelo ambin'ny folo ohatra vakitsika androany. Jeremia toko fatelo andiny fatelo ambin'ny folo dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe kanefa kosa ekeo ny elokao fa tamin'i Jehovah Andriamanitra ao no niodinanao ary nivezivezy nankany amin'ny afo ianao teny ambanin'ny hazo maitso rehetra fa tsy mba niaino ny feoko ianareo. Halleloja. Maromaro moa io ny resaka verset momba an'izay hoe hazo maitso izay. Ohatra fotsiny izao hoe jery kosa tsika Jeremia toko fafito ambin'ny folo andiny faharoa, Jeremia 17:2 dia amin'anaran'i Jesosy hoe dia amin'izay ahatsiarovany zanany ny altarany sy ny aserahany akaiky ny hazo maitso ambonin'ny havoana andrandraina. Sampy zany ilay hazo maitso resahany tenin'Andriamanitra eto ambonin'ny havoana andrandraina, izany hoe tompoina. Tsika inge miara-mahita rehefa tonga ny 24 décembre dia asiana cadeau daholo eo ambanin'le sapin, nanao an'izany daholo tsika dia miodidina eo dia sy ny sisa ankoatran'izany moa ny lainga sy ny karazany amin'ny resaka Père Noël sy ny karazany amin'ny tahanany ankizy sy ny sisa dia mazava be reto tsy fety kristianina mihitsy ny 25 décembre amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany tsy fety kristianina satria na amin'ny zavatra hita ao anatin'io azy dia tsisy afa-tsy fahavetavetana. Jerenareo tsara fa rehefa tonga ange ny 25 décembre zany reto ka tena eo miakatra daholo ny toaka sy ny sakafo ny biby maloto rehetrarehetra sy ny zavatra rehetrarehetra tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'io andro io zany. Ary itsika teo Eropa dia tena tokony hahafantatra tsara an'izany satria ny aty Eropa zao tena mazava tsara, vitsy ihany ny olona aty zany hoe manao hoe Noël zany dia hoe miresaka Jesosy zany. Tsy dia mahita hoe vazaha aty dia miresaka hoe Jesosy teraka Jesosy ohatr'izao ohatran'ny tsy dia tena miresaka andr'izany zareo. Za zao nisy fotoana nahita ao anaty Facebook dia mifampiarahaba mihitsy ny vazaha hoe tratry ny fetin'ny Saint Nicolas tamin'ny Décembre voalohandohany iny dia satria fantatry zareo tsara mihitsy fa tsisy idiran'i Jesosy zareo nge malala tsisy idiran'i Jesosy mihitsy io krismasy io. Ny aty Eropa tsy tena mametraka izay fa tsika any Afrika zany no tena sy ny any États-Unis no tena mametraka be an'izay hoe Jesosy teraka sy ny sisa sy ny sisa. Dia izay zany reo verset reo zany ohatra dia efa manambara fa fijangajangana amin'ny Jehovah ny fanompoana hazo maitso, fanompoana reny sampy reny, karazana sampy reny zany dia fijangajangana eo anatrehan'Andriamanitra ary tena mampalahelo an'Andriamanitra reny. Dia Andriamanitra dia miteny hoe ekeo ny elokao androany satria nahafoy ahy ianao fa nandeha nivezivezy teny ambanin'ny hazo maitso ianao. Fahafoizana an'Andriamanitra zany ny fanompo-tsampy reny zavatra reny. Hijery verset anankiray tsika mbola ao amin'ny Jeremia ihany jerentsika. Jeremia toko 10 dia mihaino tsara nareo faminaniana momba n'izany zavatra izany mihitsy ity teny ity. Jeremia toko 10 dia andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 no jerentsika androany. Jeremia toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe enoy ny teny izay lazain'i Jehovah aminareo ry taranak'Israely.
Izao lazain'i Jehova: aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa, ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra, fa ny jentilisa no matahotra izany. 7. Fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana, fa hazo no kapaina tany an'ala ireny, dia asan'ny tanan'ny mpiasa amin'ny famaky. Volafotsy sy volamena no andravahany azy, ary omby sy tantanana no entiny manamafy azy mba tsy etsiketsehana. Le omby sy tantanana zany eto famaky sy fantsika sy marito azafady no ifikisena zany an'le hazo. Dia toizantsika ihany vaky teny 5. Toy ny hazo voasana ho saron-drofia izy, fa tsy mahateny, ary entina ihany izy fa tsy mba hafa mandeha. Aza matahotra azy fa tsy mahatonga loza izy, sady tsy mahay manisy soa. Mazava be zany tenin'Andriamanitra zany. Sapin io teneniny io, sapin de Noël izay ataon'ny olona, io zavatra teneniny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 10:1-5 io. Hazo no kapaina ireny izy ny tenin'Andriamanitra, no ravahana, volafotsy sy volamena nandravahana azy. Hazo avy an'ala ihany reny, tsy mahavita ninnininy reny. Zany hoe ny ametrahan'Andriamanitra an'ilay zany dia ataon'ny olona ho Andriamanitra mihitsy ngely izy. Matoa ny olona manao an'iny. Saro-piaro Andriamanitra satria ataon'ny olona ohatry ny lasa Andriamanitra kely zany le izy. Tsy mahavita ninninina nge iny ozy Jehova, tsy afaka metsika iny, tsy afaka mahatonga loza iny, tsy afaka mahatonga fitahiny. Fa hazo avy any an'ala iny, ary afikiseny tsara ozy izy, tsy avelany etsiketsika, ry havana malala. Zany tokony mahatonga asainantsika izany tenin'Andriamanitra zany. Fa isika dia mila mahafantatra iza moa Jehova, iza ny Andriamanitsika. Mazava tsara ny tenan'Andriamanitra, aza manao ny fataon'ny firenena ozy izy, aza mianatra ny fanaon'ny jentilisa, fa ny fanaon'ny firenena dia zava-poana. Ry havana malala, ny jentilisa no mankalaza manao an'ireny karazany zavatra be dia be ireny. Jesosy dia tsy niteny mihitsy hoe tsisy fetin'ny 25 Desambra zany ao anaty Baiboly, tsisy an'izany eo. Tsy mifanakaiky amin'ny Desambra ny fetin'ny Krismasy ny sisa zany. Za zany eto dia mampianatra antsika ako. Andao tsika rehefa hivavaka, dia andao tena hivavaka. Andriamanitra tena saro-piaro, ary Andriamanitra manome antsika n'ity Baiboly ity dia natao ho vakiana, natao ho arahana, natao hianarana. Ary ny olona nge amin'izao mivavaka fa tsy mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra. Mivavaka nge ny olona fa tsy mikatsaka ny fanjakan'ny lanitra ry havany. Anefa ny ten'Andriamanitra dia milaza fa ny fanjakan'ny lanitra io dia mila katsahana io. Tsy azo fotsiny io, tsy omena fotsiny, fa tadiavina. Inona ny tena marina? Raha tena ho any an-danitra ianao, hanompon'Andriamanitra ianao, inona ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra? Mila katsahana io vao azo ry havana malala. Asa zany eto dia amaranako azy, raha misy fanontaniana aminareo dia antanio, vonina amaly, atsipiriany mihitsy hanampy fanazavana aminareo, fa voafitiko fotsiny alohan'ny fampianarana eto. Za zany dia hiteny amintsika rehetrarehetra ako, hanompon'Andriamanitra ianao dia fantaro ry havana fa Andriamanitra dia tsy mifangaro amin'ny sampon'izao tontolo izao izany. Ny teniny ihany no marina, ny teniny ihany izay lazainy ihany no marina. Tsisy an'izany hoe tsy maninona io raha vavy mampiona, fa mba manao krismasy koa, maninona koa izay manao sapin, maninona koa izay manao data be Noely, maninona koa izay mba manao fety krismasy. Ry havana, Andriamanitra tsy ohatr'izany. Andriamanitra tsy mifampiraharaha amin'ny resaka sampy zany ry havana malala, fa ny zanak'Israely dia nomeny ny didiny ireo, nomeny ny teniny ireo, dia ireo nanaraka tsakany sy andavany. Ka itsika dia zanak'Israely tsika tamin'ny alalan'i Jesosy, dia mba nomeny antsika koa ny Baiboly ho alalintsika, ho enarantsika sy ho arahantsika. Mino fa voaray anao ny lesitsika androanina dia foy aza. Raha misy fanontaniana izy dia anontanio, fa mino fa nazava taminao ihany izay fanazavana izay hivavaka antsika manana antsika ny fotoana amin'izao fotoana izao. Jesosy izay misaotra anao ny amin'ity androany ity amin'ny fampianarana izay nomenao anay. Izay tompo matoky fa izao zavatra hafafa izao Andriamanitra dia maniry izao, ary misy voany izao Jesosy. Olona ho any an-danitra izay ary mila mibanjina izay Jesosy, fa eto sy tera ny lalana makany, vitsy ny mahita. Fa izay tena anisan'ilay vitsy Andriamanitra, satria izay nge Jesosy tena te hikatsaka ny fanjakanao, te hafantatra aiza marina ny lalana tena tokony alehanay, inona ny tokony arahanay mba tsy ho voavitak'izay.
dia misaotra anao anafahako nampianatra an'izany teny izany. Inona moa Jesosy izay fahalalako kely dia kely fa ianao no nanome an'izany fahalalana izany. Ianao no nanolotsaina ny fanahy masina, ianao no nitady-dalana Jesosy, dia mankasitraka anao ny amin'ny zavatra rehetra teny voninahitra ho anao irery ihany. Haleloia. Amen. Izay ary ny fampianarantsika androany, mahay reza daholo tsika rehetra. Amen.